faly mandroso ao atokantranotsika indray amin'ity takariva ty ny fandarana libre antenne parler librement izay eto amin'ny gazety Basivava, chaîne YouTube sy ny page Facebook. Araka ny mahazatra dia manana vahiny ny fandarana natao iresahana ny zava-misy eto amin'ny firenena, raharaham-pirenena, eo ihany koa ny fiarahamonina isan-karazany. Araka ny nambarako tery aloha dia manana vahiny isika androany dia tsy iza fa Andriamatoa Andrianarimalala Ertina, na fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Mahery Miller. Izy dia filoha nasionaly ny atoko politika Ilomada. Iresaka ny atao hoe dingana ara-politika ihany koa tsika rehefa avy eo fa ho raisitsika ny vahiny miarabanao tompoko tonga soa voalohany eto amin'ny fandarana. Miarabanao dia miaraba amin'ny mpijeritsika na ao anatin'ny chaîne YouTube, na ao anatin'ny lien mitambajotra, na ihany koa amin'ireo fanaparitahana amin'ny gazety maro isan-karazany, dia ampifiriny tanteraka no amaliana fanasan'ny mpanao gazety amin'ity anio ity. Eny ary tonga angamba dia hiditra amin'ny atao hoe fampahafantarana aloha tsika hoe inona le Ilomada, oviana no forona, ahoana no eo anatrehany raharaham-pirenena tompoko. Tsara fipetraka ny fanontanianao. Ny antoko politika Ilomada moa zany dia niforona tamin'ny volana Martsa 2024. Ny antoko Ilomada dia manana ny idéologie na ny antsointsika hoe foto-kevitra ijorono zany dia ny social libéral démocrate. Izahay dia morona kokoa any amin'izay mety ho tombotsoany be sy ny maro sy izay mety mahasambatra ny rehetra ao anatin'izay foto-kevitra zay. Raha ampangonana tokana zany dia izay makany amin'izay mety ho tombotsoany vahoaka malagasy maro nisa. Tsy miteny hoe firy isan-jato na firy isan-jato fa rehefa hitantsika hoe izay ny mahasoan'ilay vahoaka malagasy dia morona makany zany ny Ilomada. Ny Ilomada dia efa manerana ny faritra 6 ao anatin'ny faritra 13 raha eto ao anatin'ny 9 sur 24 régions zao, 24 régions. Satria ny vatosoa sy fitovinany. Marina zany. 9 sur 24 zany raha amin'ny faritra no amaritana ny fijoroan'ny miantoko, ary 29 districts sur 119 zany. Marina fa mbola antoko sandrana zay fa ny tandrona napetraka zany tao anatin'ny fijoroan'ny antoko dia hiezaka hitondra anjara biriky amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny sy ho fampandrosoana any Madagasikara. Eny ary aloha ngamba resahana aloha ny voalohany momba ny atao hoe ao amin'ny commune urbaine Antananarivo, satria tena nabe resaka izy tato ato ary hita ianao nandray andraikitra angamba tamin'izay fotoana izay. Nisy ary ny atao hoe fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitsarana izay tsy azo ivalozana momba ny fandravana, ataoko hoe fandravana ny rafitra teo amin'ny CUA zany hoe nanesorina ny bentanana voafidim-bahoaka ataontsika ao anaty farantsosiny iny fa ianareo kosa nisy ny atao hoe réaction nataonareo Andriamatoa Mahery Miller. Ny fantaniko voalohany dia tsotra be, ara-dalàna ve iny atao hoe nandravana ny didy izay nametraka n'Andriamatoa Ramatoa Iarolala Ramanantsoa teo amin'ny toerana avy eo indray no esorina izy. Angamba ny somary lavalava ny fanazavako an'izay fanontanianao izay dia hoentiko amin'ny hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Herintaona mahery zany ny asan'ny ben'ny tanàna teo aloha, Ramatoa Iarolala Ramanantsoa sy ireo filan-kevitry ny tanàna, zany hoe ireo mpanolotra ny tanàna 520 izay lany ary niarana niasa taminy. Tamin'izany fotoana izany dia nametraka fa ny teo anivon'ny tribunal administratif fa Ramatoa Iarolala Ramanantsoa no lany ben'ny tanàna. Misy ambata moa zany dia tsy dia tsaroako tsara fa izy no ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Taorian'izay dia nametraka fitoriana moa zany ny eo anivon'ny tiako Madagasikara izay isoloan'ny candidat Monsieur Tojo Ravalomanana tena tamin'izany fotoana izany dia araky ny procédure administrative sy ny procédure juridique moa zany dia manana 10 andro
taorian'ilay filazana vokatra ofisialy ny aty amin'ny ilany zany entina anaovana an'izay hoe tsy fankatoavana na ny fandavana an'izay didy zay. Tamin'izany nefa ditantsika fa tapitra ilay fe-potoana dia tsy nisy an'izay inona moa izy ity fanohanana na hoe tsy fankatoavana an'izay didy zay. Dia isaoty lavitra be tsika zany aty amin'ny taona 2024. Nisy ny audience tany amin'ny 2 volana lasa angambizay tao amin'ny Conseil d'État izay niantsona ny candidat mianadahy Rotonta izay ataontsika hoe mifampitoro teny amin'ny Conseil d'État zany teo anivon'ny Conseil d'État. Dia samy nihainoana na ny mpisolo vava ny an-daniny na ny mpisolo vava ny ankilany. Tamin'izay fotoan'izay dia hoe mbola hisintona aloha izahay andika n'ireo ataontsika hoe fehikevitra rehetrarehetra tamin'izay fotoan'izay dia name an'ilay fotoana tamin'ny alatsinainy teo iny. Tonga ny tamin'ny alatsinainy teo zany dia iny ny didin'ny voaka izay ianona no teny hoe tsy azo ivalozana ary izay koa tsy mivalo an'izany zavatra zany fa dia hoe nifoanana ny vato azon'ny Ramatoa Ialala Ramanantsoa dia ny vato rehetra ve io? Ny vato zay zany le izy, ny vato rehetra angambany satria ny vato izy tsy ny teny hoe ny firmila na ny firmila fa dia nifoanana ny vato azon'ny Ramatoa Ialala Ramanantsoa ary averina ny fifidianana ben'ny tanànan'Antananarivo. Ny tenako moa eto tsy pahay lalàna fa kosa zany raha fampiresaka tamin'ireo ataontsika hoe doyen des juges, ireo pahay lalàna maro isan-karazany zany ianao dia sy ny hoe mpisolo vava ny tany amin'le ataontsika hoe izay nanao ny requête zany nanao ny fitoriana tao anatin'ilay izy dia hoe ny suite lôjika an'ilay hoe foanana ilay vato dia tokony hoe i Andriamatoa Tondravalomanana zany no tafapetraka ho ben'ny tanàna satria voamarina zareo araka ny didijena voakany zany ngamba ny tao anatin'ilay fehikevitra maro samihafa sy ny profo maro samihafa fa misy tokoa zany ny zavatra nieritreretina zareo tato amin'ny ilany ka dia nifoanana ny vato ka ho amin'ny olona tsy mahay lalàna ho amin'ny vahoaka tsy mandady alina zany rehefa nifoananao ty dia tokony hoe tia no miakatra fa tsy izay nefa le didin'ny voaka fa hoe averina Ray Manontolo ny fifidianana ben'ny tanàna. Dia eo amin'izay zany nampatonga ny nihetsika satria azadino fa amin'ny tanànan'Antananarivo dia rafitra roa no mitantana. Eo zany ny exécutif izay ny lehibe ny exécutif mazava ho azy dia ny ben'ny tanàna izay voafidim-bahoaka ary ny aty amin'ny ilany izay contre-balance ny exécutif io dia ny flankevitry ny tanàna na ny mpanolontsain'ny tanàna. Ary io moa zany dia fambaranay matetika fa lalàna angeny mametraka an'ilay izy fa tsy hoe ny conseil municipal no mitetateta na mianan-kendra ny hoe izay manko no andikana rehefa mijery n'ilay tambajotran serasera zany amin'izao ianao dia hoe malahelo seza te hiverina sy ny firongony etsetraetsetra fa tsy izay le izy ny vahoaka malagasy fa ny lalàna 2024 lalàna vaovao 002 zany ao amin'ny article 130 no mametraka an'io zavatra io hoe nizaniza PDS zany na président délégation spéciale dia eo foana miara-miasa aminy ary amin'ny fanapa-kevitra izay raisiny ny filan-kevitra ny tanàna na ny mpanolontsain'ny tanàna. Mbola pina n'ilay lalàna 2014 020 ihany koa io dia mitovy tsy misy valaka mihitsy article 130 ihany mametraka an'izay zavatra izay. Izay zany no nampatonga anay taitra ary tsy izahay rery ny eny taitra azadino aloha zany ho antsika mpanaraka ny ity fandarana ity fa ny conseil municipal dia misy entité anankeniny izay ao ny Dico Madagasikara, ao ny FTT, ao ny Irmara, ao ny Mouvement Gasikara, ao ny ao amin'ny Dadafara, ao ny avy amin'ny Kibolira Zanamasy zay ngambana raha tsy ahivina izy rehetrarehetra ka izahay ireo niara-taitra niara-ny ombon-kevitra zany nampatonga an'iny ahoana le rehetra tididity fa toa tsy mifanaraka amin'ilay lalàna. Raha le hiérarchie des normes zany ilay didy iny mbola ambanin'ilay lalàna izay le 2024 002 sy ilay 2014 020 dia teo izay no niarany dinika ary izy tena hoe cause commune zany hoe iraisanay mpanolontsaina zany nday avy fa maninona ny didy no tahaka an'izao satria raha ny famakinan'ilay didy zany dia rava miaraka amin'ilay mpanolontsaina. Zany hoe tsy ny ben'ny tanàna rery zany miala eo amin'ny toerana fa mpanolontsaina rehetra koa dia samy manontany tena ny rehetra ary io moa zany isaky ny entité samy manana ny mpahay lalàna fa dia rehefa miteny ianao zany maneho hevitra tahaka izao
dia hafa foana ny andikan'ny olona azy fa le izy tompo tena resaka lalàna, resaka rafitra ho an'ny commune urbaine Antananarivo satria zadino fa ny commune urbaine Antananarivo zany dia tena hoe statut spécial, tena statut spécial. Dia rehefa nidinika izay taorian'ny famoahana didiny dia ndray hevitra kosa fa hoe andao misy olon-tena no mikarakaran'ilay izy satria isaky ny entité zany efa mba samy mandray anjara ny amin'ny entité any satria manana ny lehibeany moa zany isaky ny entité izay le atsotsika hoe discipline de parti. Dia efa izay solon-tena natapaka nikeny rehetra teo dia nanapa-kevitra hoe andao tsika ampiantso mpanao gazety anazava an'ity situation ty hoe fa maninona inona ny dikan'le hoe ravana hatramin'ilay mpanolotsain'ny tanàna zany hoe mandika an'ilay lalàna 2014-020 sy ilay 2024-002 zany izay zavatra izay dia isika moa amin'ny demokraty atsika dia manaiky izay raha iny ny didina voaka fa kosa mametraka fanontaniana amin'izay namoaka didy, mametraka fanontaniana amin'izay mpahay lalàna rehetrarehetra hoe ity ngery tompoko ny lalàna izay napetraka ny zokora aman-drentsika hatramin'izay raha ao anatin'ny hiérarchie de norme dia io no ambony dia hodikaina ve ty zavatra ty, izay zany ny fanontaniana napetraka ary izay ny namorinay mpanao gazety misy moa ny communiqué izay navoakanay fampizarana taminareo mpanao gazety amin'iny fotoana iny dia nitoizanay le izy mbola vao nitoizanay omaly zao izay no nanontany an'le izy hoe maninona moa sy ty tao amin'ny conseil d'état mantaniny izay hoe mba hazavao aminay re tompoko lay didina voakanareo fa tena tsy azonay le izy satria izay zany ny fanarahan-dalàna, izay ny fihetsika mendrika indrindra raha ho anay mpanolotsaina le izy. Dia ny fanontaniana faharoa tao anatin'le izy dia hoe mba hazavao aminay koa ary hoe ny fampiarana n'ilay loi anankiroa izay nolazaiko teo foana n'ilay 2024-002 sy ny 2014-020 par rapport amin'ilay didy izay nraisinareo zany hoe ampahendrena sy mpandiniana lala tanteraka nanaovana izay zavatra izay fa tsy misy resaka mihitsy hoe midongo seza na hoe te hipetraka na hoe forongany fa azadino fa zahay tompoko 5-10 misy entité enina ao anatin'le izy ka raha ary ny sitrany izay raha ohatra ka handeha ho any amin'ny fanovana mariny tsika dia dans le cadre légal ary ao anatin'ny lalàna tanteraka nametrahana izay zavatra izay. Mino fa lavalava le fanazavako teo fa asa le toa azo mijerentsika fa izay fa izay zany ny tena antony anaovanay nampiantsoanay mpanao gazety sy nanontanianay any conseil d'état omaly hoe mba zavahoanay hoe nididina voakanareo tamin'ny alatsinainy nandavanareo tsy mahaben'ny tanàna Antananarivo intsony Andramatoa Alaramanatsosy ny mpanolotsaina rehetra sy ny hoe mba zavahoanay ary hoe ity lalàna anankiroa izay napetraka ny zokora aman-drentsika ity. Efa notifie amin'izay ve nareo? Hatreto aloha tsy mbola misy izay notification izay. Ny antony angamba ny namako mpanao gazety dia mety hoe ndavana moa iny gouvernement hatreto zany ny gouvernement mbola tsy mijoro aloha andrasantsika mifatratra moa amin'ity farany herinandro ity na ny fiatomboany herinandro fa raha ny fahafantarana ny tokony ho fandehany fanendrena PDS satria tsy azo atao banga, tsy azo atao maharitra ela koa satria sady tsy misy be ny tanàna zany zao no tsy misy PDS no tsy misy mpanolotsain'ny tanàna tena tsisy balizy tanteraka ary tsy fantatro moa izay zavatra mitranga ankehitriny zany amin'izao ora sy fotoana izao ny fitantanana commune urbaine Antananarivo fa tsy maintsy miandry gouvernement hitsangana satria ministère-ny intérieur irery ihany zany mafaka mamoaka ny décret manendy no PDS ny tanàna Antananarivo dia miandry faratra an'izany zany izahay ireo dia miandry ampitoniana fa nisy ariana ny sainy mpitantana ankehitriny amin'ny alalan'ny ny filohan'ny fanavaosany moa zany dia hoe jereo kaiky eo Andriamatoa PRRM fa mandringa zany ilay fitantanana tanàna Antananarivo araka ny lalàna tompoko nangatahana an'ilay izy fa tsy fizahozahoana na fitiavan-tseza araka n'izay resabe mandeha tiana voisina. Ny fanontaniako manitikitika anazy zany zao dia hoe iza zany zao raha atao hoe olona na atao hoe rafitra no mitantana an'Antananarivo? Mazava ho azy aloha fa araka ny lalàna satria mbola tsy notifie izay na dia hoe nivoaka ary nididy dia mbola mitantana vonjy-maika ary affaire courante zany sisa no ataony Ramatoa Alaramanasoa izay misy échec moa ao anatin'ilay izy dia izy mianadahy zany hatreto mandra-pahatonga n'izay ataontsika PDS hitantana ny tanàna vaovao izay satria tsy mahazo ilojana io tant que tsy notifie zany ny ben'ny tanàna teo aloha na dia nivoaka ary nididy tsy mahazo atao banga ny fitantanana ny tanàna fa mampandeha ny raha anatiny fotsiny sisa zany tsisy fanapa-kevitry ngeza-piazo raisiny intsony fa mampandeha ny raha anatiny zany zao izy mianadahy izay nilazaiko teo. Mitohy amin'izay ihany Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny atao hoe point de presse conférence de presse nataony teny Faravohatra dia laza fa misy mandroba ny commune tsy tena izay ilay fanontaniako fa hoe afaka manamarina ve ianao na hoe miresaka an'izay androany?
gaga tokoa raha nahita an'iny famorina mpanao gazety nataon'ny filoha teo aloha iny iny moa zany misaoty kely rehefa avy eo azafady toizako tamin'ilay valany resaka fohy nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny zareo namboly azo teny Avondivorona. Ny tamin'iny tokoa dia asa moa raha hoe fomba fiady le izy fa ny andrasan'ny olona zany dia hoe toa afa-po tsy afa-po zareo tamin'ilay didy satria zareo nieritreritra fa naresy tany amin'ilay fitoriana zany le hoe nisy alabato, nisy fandehana fifidianana tao anatin'ilay processus électoral rehetra, nisy zavatra pitsopitsony maro be tsy nahafa-poan zareo. Kanja rehefa nivoaka indray ny didy faly zareo tamin'ny ampahany le hoe tanana ny voato azon'ny Ramatoa Ialala Ramanantsoa fa ny tena niandrasany dia hoe noho izany dia miakatra Andriamatoa Tojo Ravalomanana tsy izay nefa le izy fa hoe ravana zany hoe mijanona amin'ny mahabe ny tanàna anazy tsy lany be ny tanàna Antananarivo zany Ialala Ramanantsoa ary ravana ireo filan-kevitra. Dia izay no nampatonga anazy iny zany ilay ohatran'ny karazana stratégie de communication à part iny nataony iny hoe jereo amin'izao zany tsy manana proof satria amin'ny telo maraina zany tena mbola ao anatin'ilay mieritra tanteraka mihitsy tsy manana proof an'izany ary ekena fa hoe mpamosavy mandeha laza misy mahita fa izy moa no niteny an'iny fa zahay zany gaga raha nahita an'iny hoe inona moa zany nentanao tanterina inona ny zavatra rofina ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo io zay tsy fantatro mety hoe meuble ve mety hoe inona tsy fantatro zany zavatra zany ary tsy afaka manaporofo an'izany fa ny tiako atongavana amin'izay rehefa nanao an'ilay valan-dresaka fohy ho an'ny mpanao gazety teny ampambolena azy ry zareo teo izy zany asa raha hoe niresaka taminy mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo izay voafita ao anatin'ny tiko Madagasikara na hoe misy fampiresahana indray teo anatiny na hoe tampisolo vavazy fa teo izy zany vao niteny hoe tokony ho mijanona kosa ange ny filan-kevitra tokony mijanona ny mpanolo-tsainy fa tamin'ilay valan-dresaka voalohany tany Faravohitra manko izy tsy niteny izay zavatra zay. Dia eo zany nisy aritako ny saina hoe rariny sy ataontsika hoe lojika ny anazy raha miteny ny zavatra maro isan-karazany satria raha ohatra ka resiny iray fa voaporofo fa hoe nangala-bato araky ny lalàna ny didy izay navoaka ny Conseil d'État dia tokony Andriamatoa Tojo Ravalomanana niakatra nefa tsy izay ilay izy dia tsy maintsy mitady serasera mifanandrify amin'izay zany zareo dia ninay moa zany mbanay manana miaraka amin'ny mpanolotsaina rehetra dia hoe dia tsika nge reto lalàna roa rety ihany tsy tsika nge tsy hibaiko ny patron antsika tsika nge tsy anina moa tsy hoe hitsivalana ny discipline de parti fa kosa hoe ireo lalàna roa ireo dia andao antanina mihitsy izay tompony andraikitra namoaka an'ireo dia ny Conseil d'État zany hoe ahoana ny fahitanareo an'reto lalàna anankiroa reto fa araky ny mba heritreritra sy ny pahilalàna izay nifampiresaka taminay dia tokony miatra foana ity ka tokony hoe raha ohatra zany ka voaporofony zareo fa nisy an'izay alabato nisy ny fatombanana tamin'ny fifidianana be ny tanàna izay dia tokony ilay Ramatoa lehilahy be ny tanàna zany ny disqualifieny zareo dia miakatra ho azy ity fa le hoe maninona ny ravahana tamin'ilay filan-kevitra zay nge le fanontaniany nefa le lalàna eto ambony ny teny hoe tsy azo ravahana mihitsy io raha porofon'izay nge namaky mpanao gazety PDB ny PDS ny fandimby teo amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha tsy resaka afa-tsy ny hoe Olgara samy manana ny faranteo Alexandre Georget io be ny tanàna teo aloha teo io efa PDS ninona zany zavatra nandeha teo dia nohajaina foana lay 2024 002 article nouveau io 130 sy lay 2014 020 dia nahajainy zareo foana ka izay fotsiny fanontaniana napetraka fa tsy misy ny hoe mitaraina hoe hiady seza na hoe hieritreritra hitondra fanakorontanana na hoe zavatra sahala amin'izany fa tena ao anatin'ny fanovantsika dia izay fampiarana ny lalàna izay tanteraka no takinay mpanolotsain'ny tanàna. Izany hoe faraparany amin'iny resaka iny ngamba ny tiako resahana hoe tsy manara-dalàna ve zany le mpitsara ao anatin'izay hoe tokony mikohatra kely la vaovao nalaza hoe disqualifié Sénégal dia menina Maroc ny Coupe d'Afrique des Nations dikan'izay ve zany tsy manara-dalàna ve zany le mpitsara? Le izy tsy tsara toerana satria tsy juriste ahako hiteny hoe tsy manara-dalàna mpitsara rehefa nambarako anao teny anoloana fa izay dia mankatoa an'izay didy navoakany fa zao koa nge zava-misy namako mpanao gazety azadiny fa tamin'ny olona ny 73 député nge ny ACC asa raha ny arahantsika natadidy ka namoaka an'ilay antsointsika hoe pacte de responsabilité izay zavatra tsy voasoratra ao anaty article naiza naiza izy
fa rehefa zay zany no fahitan'ny ACC hoe mety hisiny ny stabilité eto amin'ny tany sy ny firenena dia namoaka an'ilay izy ary ny zavatra eto Madagasikara ange mandeha dia adefitra be ao anatin'ny herinandro ny haino vaky jery sy ny tambazotra serasera fa rehefa voatoby manaraka ho azy eny ihany ny valala tsy mandady arina fa kosa isika efa nisafidy andeha ho any amin'ilay hoe fanovana dia zay dia tena mitaky ary manitrikirika mihitsy hoe andao re tompoko hajaina le lalàna zay fotsiny nge le izy ka raha miteny ianao hoe disy ve zany misy tsindry ve misy tsindry sa inona ny fahafantarana azy aloha na ho tiatsika na tsy tika dia mifony karazana satria mbola ao anatiny nataontsika hoe tsy tena misy apaisement loatra zany hoe tsy tena mbola misy stabilité politique loatra amin'izao dia la tsy maintsy jerena zay paramètre rehetra zay dia zay mety natonga an'ilay didiny voaka fa kosa mbola azo atao tsara ny manitsy an'iny amin'ny alalan'ny fanendrena amin'ny PDS ohatra dia misy article azo jerevana azonareo inao vakina tsara koa zay fantatrareo mpahay lalàn'ireo io lalàna anankiroa zay teneniko mbienimbieny aminao io fa tsy afaka hiteny moa eto tsy afaka hanamarina eto hoe misy tsindry sa décision politique sa inona fa zay aloha zany dia ino ny décision navoakany dia hajainay fa kosa miantso ny feon'ny fieritreretany zareo izay hoe tompoko raha andeha ho any amin'ny fanovana marina tsika tinge misy lalàna efa napetraka ny zokiray mandehantsika teo aloha dia maninona zany io ny tsy hajaina fantaniana kely manitikitika aiza ho aiza ny toerana banga atao amin'ny commune ho an'ireo olona lasa nazy toerana hafa ohatra hoe madame Clémence ry Baba ry Lily misy maromaro izy efa lasa mena toerana hafa mbola ao ve hoe anaty lista ve sa hoe ahoana fandehandeha zany tsy mazava aminay ataoko hoe pitazana lizy hoe rehefa lasa ve zany reny dia misy misolo sa hoe ahoana mazava ho azy moa zany fa misy ny fahambangana rehefa voateny izy indrindraindrindra hoe voateny izy ao anatin'ny conseil des ministres le olona nytenenina teo zao ny lehibe ny faritra mpisolo toerana dia voasolo ny toerany mandramatoa minisitry ny fizahantany dia voasolo ny toerany ohatr'izay koa ny teo anivo ny mouvement gasikara lasa député moa zany ny tête de liste dia voasolo ny toerany dia tahak'izay zany le izy fa kanjo moa nisy an'ity inona moa sy ty didiny voako ty fa hatreto aloha zany zay mbola mpanolotsain'ny tanàna hatreto zany aloha Ramatoa Ialala Ramatoa dia mbola be ny tanàna fa saingy miandry izay notification zay fa kosa izay mpanolotsaina rehetra 550 no miara miombon-kevitra hoe raha ny lalàna napetraka ireo zokiray aman-drenitsika tsy fantatro moa tany 1960 iny naoviana fa tsy pahay lalàna ny tena koa dia ireo nefa mipetraka ary misy an'le loi nouveau zay mbola nanamafy loi nouveau zany io 2024-002 io mbola même article 130 dia miteny izay ka atsipy ny tady any Tandrok'Omby atsipy miteny eny am-pony Mahalala eny ary hiditra lalindalina amin'ny raharaham-pirenena tsika Andriamatoa Mahery Milera aiza ho aiza ny position anareo manoloana ny raharaham-pirenena Ilomadala resaka eto ny raharaham-pirenena mihazakazaka ho avy ny fanendrena gouvernemanta anao ministra ve tsika ao anaty anatra CV ve tsika anao ka mba tonga dia zay ndresahana fa ataoko hoe mamay be ny resaka politika atao anatiny ataoko hoe fotoana herinandro tapa-bolana aiza ho aiza ny atao hoe position misy anareo Ilomadala tompoko raha politika eto Madagasikara aloha zany dia tonga dia tsy afenina mivoaka malagasy fa resaka rapport de force io ny position ianao dia mba tiako manao tantara kely raha sitraka ao tamin'ny 2024 misy nihetsika fotsy mavaivay be dia lohandoha ampisorona tanteraka mihitsy raha ny tenako sy ny Ilomadala Ray Manontolo ary 45 jours sur 45 jours zay tena kianja ny hafarany moa zany satria tonga dia dinganiko ilay izy ny hafaran'ilay tolona dia ilay mitondra ny souffleur eraky ny arabe inona ny zavatra atao ambadika ireny namana mba teanao fampatsevana ny tantara kely ahako tena ino ny tolona tena hoe ny raisany avy aty amin'ny fanoherana ina tanteraka mihitsy satria dia séance ny anaran'ilay izy tamin'ny voalohany zany hoe collectif des candidats ny fanohatra tamin'ilay filoha teo aloha dia nety tamin'ny Ilomadala tsara izay prinsipa izay rehefa nandeha ilay izy nandeha ny tolona nandeha ny andro nandeha ny fotoana akory nefa ny atairanao maheno hoe ny candidat anankiray ohatran'ny voanjo tary dia mifampiresaka tary dia hitatsika ny finalité n'ilay tolona fa ohatran'ny matimaty mamoka teo
tsy naomby ny tolona, tsy naomby ny hetsika fotsy. Raha izay zany ny azo andokana azy. Tonga ilay hetsika mafana be izay ataontsika hoe bidon jaune tsy manankilembena mianadahy moa zany tsy manankilembena natao anatin'ilay izy dia reo aveo nisy an'ilay hetsika mpianatra teny Vodivorona sy teny Ankatso dia naheno ny tena satria ny tena moa mampanao politika dia maheno information karazany be dia be dia hoe ianona sy anona indray hono ny tombola ao an-damosiny dia somary ketraka kely azy zany satria raha ray volana sy tapana nivenjivenjena hoe analana ny jadona sy ny tsy maty manota sy ny kolokolo sy ny monopole nandritra ny 2023 tsy tanteraka dia hozy aho hoe iza zany reto no vitan'ity tolona ity. Kanjo moa zany le izy kay tany ambadika tany efa planifie efa mipetrapetraka ny zavatra rehetra 10 andro dia tolona dia vita. Ny tsy fahatongavanay tena kianja tao anatin'ilay 10 andro dia vita koa tsy midika hoe tsy miompo amin'ilay mpitolona tsika fa ketraka tao anatin'ilay pratika politika no entin'ireo séance satria azo adino fa ireo séance ireo anisan'ny tao hoe antoko lehibe sy antoko matanjaka ary anisan'ny manana ny toerana maizy azy daholo mitarika tao anatin'ilay izy ary hitantsika moa amin'izao fotoana izao fa lasa filohan'ny au niveau de l'Assemblée nationale ny anankiray tamin'izany ny anankiray moa zany mbola filohan'ny Madagasikara izay ataontsika hoe manao fitateram-parotana maro samihafa io PDPR zareo ny sasany moa mbola mijanona député fa za dia mifelicité an'ireo tanora zanaka ireo mpanolo-tsaina namany hoe bravo nareo satria nareo zany 15 jours dia navita fa zay tratran'ilay kajikajy politika atao anatin'ny séance dia iny miady kely iny karaha manontany ianao androany ny position anareo ny position anay tompo dia tsy miova rehefa rodana ny jadona rehefa miala daholo zany ny monopolisation rehetra sy ny karazana kolokolo maro samihafa io mbola ho resantsika reo fa tena nalily be ny sofiko na eno n'ilay rapport nataon'ny ino moa ity ny cour des comptes maly fa re tompoko tena hoe izany ve ny zava-misy ainantsika ka androany ny Ilmada dia makany amin'izany hoe fanohanana ny tena fanovana za tsy raha eninao ngamba ny eto namampanao tsy ny teny fanavozana mihitsy fanovana de préférence ny tena mety amin'ny Ilmada zany hoe pro fanovana zay ka rehefa pro fanovana zay tsy voatery hoe hiaraka hivorivory amin'ny ZNZ na ZNY na KMT fa mijanona amin'ilay etika misy anay zay sur le principe zany dia mety aminay fanovana io ka rehefa mety aminay moa fanovana izy moa mitarika ny fanovana fa ny président ankehitriny président ny fanavozana raha misy zany ny zavatra tokony hifampilana na hoe tokony hifanolorana hevitra dia vonona foana ny Ilmada fa ny Ilmada kosa tsy mbola nanatitra CV na taiza ny principe hitondrako an'ity parti ity namaky manao gazety dia tsotra be mba ho antoko velona inona le velona misy ny fifidianana mandray anjara zay misy ny activité de développement izay ataontsika ao anatin'ny PGE iendreketan'ireny département ministériel tsirairay avy ireny tahaka ny hoe fiarovana ny tontolo iainana mandray anjara izay misy ny sensibilisation électorale izay joroany mandray anjara izay misy ny fampianarana ataontsika hoe éducation citoyenne ao anatin'ilay antoko mandray anjara izay zany mijanona ao parti vivant satria mandreraka be koa le miaino an'le hoe inona daholo ty karazana antoko politika maro ty tsy mamenatra amin'ny teny izany namaky manao gazety fa misy dia tena hoe rehefa mafanafana le raharam-pirenena dia zay izy ve misy an'izao antoko zao ve misy zato anasony taratasy ianao io afaka manaprofo nanomboka tamin'ny jorona 2023 ary manana an'izay rapport d'activité zay mipetraka anaovanay déclaration d'existence isaky ny voalohany taona ny ministère intérieur dia mipetraka ao foana hoe reto mba hanamarianay fa antoko velona ny Ilmada manana olom-boafidy anankiroa zay amin'izao telo taona amin'izao telo taona nitsanganana anay zao ka ny anay zany dia tsotra be tsy hoe miavona izahay tsy hoe izay no tia-tao hoe fa kosa rehefa hita ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-mitolona rehetra hoe pro fanovana ry zareo tokony mba mandray anjara toerana zareo ao anatin'izao zavatra zao dia vonona izahay tompoko tena vonona izay mba hitondra ny anjara biriky kely avy aty aminay fa tsy izay akory no nao inona moa ity no izay no andeha nakana n'izany hoe fanovana zany andeha hitsivalana araka ny tenin'ny premier ministre tena ohatra kosa hoe ianao no manohatra n'izao resaka hoentin'ny tanjona napetraka ny filoha zao hoe fanovana sy ny fanavozana zao dia ianao zany
tena tsy tia tanindrazana marina ny teneniny ka ho ana Ilimada zany inona moa dia anoerana an'izany atsotsika hoe prinsipa makany amin'ny fanovanana zany tsy lôzika amin'ny etikanay zay tsy lôzika amin'ny tenanay zay raha izany fa raha zany kosa no dikan'ny olona hoe mivadibadika na miova loko any olona ny olona fomba fijerin'ny olona zany fa ny anay dia mahitsy fanovana ny resaka andao ary tena hanofotsika de mihoatra maromaro nyvoaka malagasy hoe ny tena nitakina tena kianja moa namafanao gazety aloha mazava ho azy dia ny resaka monopolisation ny resaka jiro sy ny rano ny resaka kolokolo maro samihafa izay de poro an'izany tena poro an'izany zany tena hoe fafanatra any amin'ny farafakany zany zavatra rehetra zany de mijoro amin'izany zay ka nao atsony zay hiditra ao anaty membre gouvernement na tsy atsony zay izay de mijanona ao pro fanovana. Ny resaka tsy hoe ianao efa mba nisy fihaonana ve teo aminareo sy ny atao hoe mpitondra ankehitriny Ilimada le resaka eo efa mba nisy atao hoe fihaonana ve raha nisy fihaonana na hoe nisy ny atao hoe sosokevitra mba efa manana atao hoe fomba fiteniko moa izy hoe mba efa nanana document ve nareo entina mihevitra teny amin'ny fitondram-panjakana tiako be zay fanontanianao zay ary tena zay no manontoko politika ny antoko politika tsy hoe misy zavatra mafana eto amin'ny tany sy ny firenena de hiakatra ny vakijery etsy na hoe anao inona moa izy ty fanio-kevitra ao anatina tambazotra serasera foana ny fanoherana reny zany singe tsy ampy reny fa izay tompoko dia mandray anjara ao anatina processus maro samihafa androany zao no teny aminao satria mety tsy fantatrao zany zavatra zany nandray anjara zay tao anatin'ny dinika politika tao anatin'ny assise politika zay natao tao amin'ny gymnase Korondrano ary mandray anjara zay ary mpikambana feno ao anatin'ilay SIAP zay misy antoko politika maromaro sy fondrana politika maromaro ao anatin'le izy zay mikatsaka foana ny hoe inona ny vahaolana tena mety eto amin'ny tany sy ny firenena raha ohatra ka tsy resaka fa tsy ny hoe rafitra toy ny ahoana mety amintsika resantsika zay rehefa constitution toy ny ahoana mety amintsika sy ny etsetreetsetra ka mandray anjara fena ao anatin'izany ny Ilimada zay soloan'ny Front National moa zany na NSG na coordonnateur national ao anatin'le izy fa tsy voatery hoe tenako foana no mandray anjara ao anatin'le izy miteny ianao hoe mba fa nisy ve fifanantonana na fampiresahana eny tompoko mpanolotsaina inona moa zany amin'ny teny frantsay mpanolotsaina manokana conseil spécial anankiroa ny ao amin'ny présidence mihitsy no nampiantso ny tenanay sy ireo membre du bureau ny fanakalo hevitra ary nangataka an'izay document zay mantsy antoko velona ny Ilimada antoko ny aina ny Ilimada na mbola tsy miteny ary zareo hoe mitondra zao mba hoe tososokevitra de efa niomana zay amina document ny document nentinay moa zany mazava ho azy de hoe ity mba eritseritsay ivoahana ao anatin'izao disadisa politika eto Madagasikara zao tatak'izao ny semana eritreretinay tatak'izao ny rafitra nentinay efa nampelantanan'izy mirahalahy ary efa mino sy matoky izahay fa talohan'ny fihaonan'ny tao anatin'ny fihaonan'ny président Mikael sy Andriamatoa Vladimir Poutine mihitsy no niantsonanay teny andapa tamin'izany fotoana izany ary misy matoky zay fa mety efa eo am-pelantanana amin'ny filoha zany eo am-pelantanana amin'ny mpiara-miasa aminy zany ary iny document iny tompoko de manamafy ary afaka inteny zany androany fa tena pro fanovana izay za tsy miteny pro an'ilay mpitondra fa pro an'ilay fanovana ka niza tsy ndriko tsara niza tena mitondra Madagasikara makany amin'ilay fanovana dia miaradia amin'izany ny Ilimada eny ary mitoy ihany tsika alohany ny fantaniko de zao rafitra toy ny ahoana rafitra ndresahako zany hoe fédéraliste unitaire parlementaire ohatry ny ahoana zany zay rafitra tena retorana satria misy karazana fivoizana foto-kevitra maromaro hitatsika eny amin'ny manjery eny amin'ny tambazotra eny zao nenareo zany ohatry ny ahoana zany zavatra tianareo tenenina tianareo anatin'izay hoe hevitrareo moa zany fa tsy tianareo ianao moa zany nanontany hoe mba fa misy ve fonja-kevitra na misy karazana document ve fanomena zareo eny tompoko na ny eo anivon'ny présidence na anivon'ireo mpiara-mimbonantoka amintsika eto atoerana na ataontsika hoe ireo vondrona politika maro samihafa de efa nifampizaranay an'izay hevitra sy document zay ny ao anatiny votoatiny kosa angamba raha ho an'ny Ilimada manokana izay zany dia any amin'ny décentralisation effective zany ny fizara-pahefana
Tena izy isaky ny faritra sy ny distrika no tena imasoanay. Izay nefa tsy hoe tondrotokana mahazo ao fa tsy maintsy miandry kosa zay ny fikonan-dohany rehetra dia samy apetraka ambony latabatra mandeha ny fandresem-bahatra dia izay maro anisa sahako aloha miteny eto Madagasikara zany tsy ahita hevitra iraisana miaraka amina zato isan-jato zany tsika. Io zao ny ohatra io resaka tambaovao malagasy io ohatra anankiray mivangana teneniko anao fa rehefa mba hita kosa hoe ny be sy ny maro no mirona sy manaiky an'le izy dia tokony miara-manaiky an'izay zany ny vahoaka malagasy. Izay moa zany dia miandry fatratra n'io fikonan-doham-pirenena io na ny concertation nationale mba ahafahanay manazava an'io fonjan-kevitra na document zay noentinay tao amin'ny présidence tana anivon'ny SIAP sy ny assise politique io sy ireo firaisamonim-pirenena maro mba anazavanay sy andresenay lahatra zany hoe ity ny tena mety amintsika amin'izao troisième millénaire zao, ity ny tena mety amintsika mba tsy hiverena ny disadisa intsony. Eritrereto ny namako fa tao anatin'izay mba natserovako teny zay zany karazana tolona tsy latsaky ny 5 sa 4 no natao 91 nandeha ny 91 nandeha ny 2001 2002 nandeha ny 2009 iny moa zany ny 2018 nisy ny 73 député iny dia ity indray ny 2025 eto tompoko eto 2023 netsika fotsy marina zany dia zay vao nandeha taty amin'ny 2025 eto zany dia mba miantso ny mpalaitanindrazana, miantso tsika mpanao politika, miantso nareo zoko ray aman-dreny tsy mendrika ny tany sy ny firenena tsony reto tompoko ny sy ny trangan-javatra tahaka n'ilay farany teo zany hoe ny fiverimberenan'ny krizy, ny filatsahana an-dalambe, ny fandatsahana bomba manjajatra maso, zany ny fikorotana ny firenena ara-politika no tsy zakany Madagasikara intsony. Izay zany mampatonga ny Ilimada tena hoe andaotsika andeha ho any amin'io fikonan-doham-pirenena tena izy concertation nationale tena izy io dia mamoaka tondro-zotra anankiray eo zany manomboka ny fanovana tena izy ho an'ny Madagasikara. Fa raha ohatra ka tsy mandeha amin'izay tsika fa samy mbola mampiseho hery any amin'ny terrain samihafa na any amin'ny enivakijery ka samy mbola andeha amin'ny fitiavan-tena satria hoe zay manana ny toko zao, zay no mitondra, zay manana olom-boafidy zao dia sahako no miteny amin'ny Front National Ilimada fa tsy misy 5 taona na 7 taona io dia hiverina indray nitranga tamin'ilay farany teo ka mba hialana amin'izay zavatra zay dia fikonan-doham-pirenena irery ihany tompoko no hamany zao krizy miverimberina eto Madagasikara izao. Eny ary efa natsidika ihany mahery milera ny resaka rapport natatitra nataon'ny Cour des comptes tena manahirana be ny zavatra be dia be zany resahany tao tsy haiko hoe ho anahy manokana hoe sody mba ataoko hoe manipulation avy any amin'ny fitondrana ihany anaratsiana ny teo aloha ngamba tsy tazona ela be an'izay fa tonga dia ianao ngamba nasaiko miresaka an'ilay izy hoe sody mba ataoko hoe manipulation avy any amin'ny fitondrana mba hanaratsiana ny teo aloha satria fomba fiady ihany koa zay amin'ny politika. Eny tompoko. Tsika moa mankany amin'ny fanovana ka tsy dia mino loatra hoe manipulation le izy satria izay nge no nampatonga ny be sy ny maro zany hoe mbola miandany an'izao fitondrana ankehitriny misy zao fa raha zany zavatra teneninao zany manko dia tsy ho ela intsony nge ny olona zany dia efa kivy sy leo indray satria hoe manipulation zany no natao an'ireo Cour des comptes fa za tsy mino. Narary be ny andohako malina enan'ilay chiffre tena narary satria raha mijery ny fiarahamonina misy zany dia tena mbola be ny zaza tsy miditra an-tsekoly, be ny tanora tsy mananasa, manao ludo sy karatra sy raha mieny misisisy toseny daholy, ny lalana potika, ny circulation tsy mandeha amin'ny laony, ny mpivarotra mitombo nefa ianao ary amin'ny omaly tany amin'ny Cour des comptes maheno hoe 3800 milliards tariary ore olona Andriamanitra inona ka izahatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenenay. Ny antso mba ataoko amin'ilay Cour des comptes aloha makasitraka anareo nasaha tena hoe karazana toroka indirect iny nataonareo satria nanolonanareo teo ny filohan'ny fanavoasana, nanolonanareo teo ny mpanolotsaina hafa, nanolonanareo teo ny tompon'andraikitra maro samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena. Fa miantso kosa zany ny tompon'andraiki-panjakana mba hijery mahakasika an'iny zavatra iny. Tena miantso zany hoe tena andao rentsika ho any amin'ny fanovana marina iza siza daholy dia taiza daholy nampatonga an'io 3800 mahery milliards d'ariary io
chiffre ray fotsiny fa karazana zavatra maromaro le izy rehefa tena fantatra izy ka fantatra izy mba tsy tenitsika hoe ohatra hoe ny train urbain ny inona mozy ny téléphérique inona le jirojiro tery nanina mety ao anatin'ny kianjan'ny Barea mety ao anatin'ny Colisée mety zavatra maro samihafa maro samihafa izay ny mampatonga ana misafidy hoe oui tena fanovana oui pro fanovana ny Ilmada fa raha ohatra ka tsy andeha any am'izay zany fa efa niteneniny ny Cour des comptes fa mbola hoe andeha ho safosafotsika satria no ny antony maro samihafa hoe mbola misy karazany maro samihafa ny resaka apaisement de raha vao tsisy fanapa-kevitra raisina zany eto de mino maromarina nareo fa mbola ny omaly ihany ny androany fa ny antso zany mba ataoko amin'ny mpitondra fanjakana rehefa tena andeha any amin'ny fanovantsika de mila fasahina io Andriamatoa PRRM tena mila fasahina feno ary za miteny aminao fa raha makany mizotra makany amin'izany tsika de tena tsy fantatro mety hiady zany zay ao anatin'ny constitution renao tsy maninona nao atao mpanjaka renao raha tena mahasaha amin'izany fanovana sy mandeha any amin'izay zavatra zay fa io mantsy misy paramètre maro samihafa ianao zao teo ny tena ny resaka apaisement inona moa fa ty pression politique à gauche droite igny mampatonga an'le apaisement sadeky zany teneniko anao ataotsika hoe na ny Union africaine na ny vondrona européenne ekena fa mbola famatsim-bola aloha ny ainana ao anatin'ny fitopolo isan-jato ny fampandehanan-draharaha sy ny fampandrosoana Madagasikara na izany na tsy zany mandaotsika mba alaitsika ohatra mialatsiny raha manana anarany Ibrahim Traoré alaitsika ohatra izy Burkina Faso na ny safidy izy ny firenena Iran miasa tena fantatra izy hoe ty aloha priorité an'ny vahoakako de nafantatra izy hoe raha miainga amin'ity zay de makany amin'ny fahazakantena ara-tsakafo sy ny rehetrarehetra makany de hoy zay hoe io colonel Michael io ianao io inona tompoko ny tsy asa inona tompoko ny tsy ahafahana manao an'izany tena manana inona filazana azy mba tsy tenenako hoe vintana fa tena hoe opportunité goavana ianao raha teo efa niteny hoe tsy mila fisondrotana grady fa efa tena inona moa ty fahasoavana farany ambony sy ataotsika hoe voninahitra farany ambony no meny vahoaka malagasy ianao ka andeha rarotiny de mbola ao anatin'ny hafanam-po ny vahoaka malagasy mametraka anao an'izay fitokisan'izay hoe eto Andriamatoa président ny tena fanavana tena izy any aminao ny fanapa-kevitra any aminao ny fanapa-kevitra hitondra Madagasikara ho any amin'ny fanavana tena izy io manko zao de mba fanisany singa zao raha lahy io zany eny manamarina fa makany amin'ny fanavana marina tsika ny fametra-pialany teo anivon'ny haut commissaire teo amin'ny CNI izy anankivalo zany manamarina mbola ho resahany iny rehefa avy eo fa ny membre anankivalo ihany ny ala fa lay filoha izay directeur de cabinet ana olona ambony anankiray mbola najanona filoha iny aloha valo nefa nametra-pialana efa dingany zany zavatra zany satria raha valo ao anatin'ny sika efa zava-dehibe zany resantsika isanao zany rehefa avy eo fa ny tiako tenenina hoe miandry satria io ny tena ambety tenin'ilay tanora zany amin'izao fotoan'izao eto koa aloha de mba miantso an'ireo tanora fa ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa ny miandrandra fanovana lay ataotsika hoe ny atao hoe nandray anjara mavitsika sy feno tao anatin'ny 15 andro no azontsika resahana foana hoe ny tolona fa rehefa vita kosa ny tolona dia fanovana ho an'ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa ny resahana fa tsy ho an'ny ZNZ na ZNY na kay amin'ny tena fa ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa ary io manko no mampatonga an'ilay disadisa sy ny fiarahamonina politika tsy mipetraka tsara amin'izao fotoan'izao ekena fa tokony hoe ao andray anjara ao anatin'ny rafitra ny rehetra ekena fa tokony mba hoe mahazo ny valika sasara ny rehetra ao anatin'le izy fa kosa rehefa ekentsika fa io ny filoha io ny mandidy io ny manapaka de tokony ho ajaintsika zay satria io ny ray aman-dren'ny mpitondra araka ny voalaza ao anatin'ny baiboly hoe manajany mpitondra nareo zay le izy de ny tiako ambara zany de tsotra be hoe efa nisy ezaka reny fa miandry kosa zany ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa sy ireo zay ataotsika hoe tena nytolona tena kianja hoe mbola misy rafitra tokony ienjera hiaraka amin'ny zavatra io fa de miandry an'izay moa tsika hoe roviny zany no tanteraka roviny zany no tonga fa raha tonga zany raha tanteraka zany de misy matoky fa ieno sy hanaja ray aman-dreny amin'izay tsika manomboka zao satria tanteraka ny faniritsika tanteraka ny tolona natao de andeha mba hizotra makany amin'ny fampandrosoana miadana ho an'ny Madagasikara amin'izay tsika rehetra somary iverina maketo amin'ny CUA ihany satria atambatra amin'ny resaka rapportn'ny Cour des comptes kolokolo téléphérique
tsy mba nisy atao hoe ady nataonareo tao amin'ny CM tao ve satria mino fa nisy apahana nandalo tao aminareo tao sody mba voatapina voly nareo tamin'izany fotoana izany dia tsy niteny fa zao efa ho rava ny session aloha ny fanombohan'ny session raha tsy diso koa volana février ngambo zay no 2025 no nanomboka ny session voalohany. Ny ordre de journée voalohany tamin'izany dia niresaka organigramme dia isam-bolana moa dia misy ny extraordinaire dia manontany ianao mivantana dia valiako mahitsy sy mivantana koa eo anatrehan'ilay ampijerisika tsy nisy fa mety hoe ny mpanolontsaina teo aloha teo mandat teo aloha ngamba ny mety nandalovany izany ary zany mbola manontany teny hoe nandalo ve izany sa tsy nandalo fa teo amin'ity mandanay vaovao izay nanomboka teo amin'ny février 2025 nankaty izay niarahana amin'ny ben'ny tanàna teo aloha tsy nisy zavatra nandalo mahakasika an'izany mihitsy aloha teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna na mpanolontsain'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Zany hoe téléphérique train urbain satria ireo no tena anisany resaka be dia be tao eny ary fa ny zany iverina amin'ny ilo-madatsika raha-pirenena mety mbola mety aminareo ve le rafitra rehetrarehetra satria natsidika anao teo izy hoe mbola eo ny CENI, eo ny ACC, eo ny Assemblée nationale ty mba haka ny hevitra anao satria ny akabeazan'ny olom-pirenena dia miteny hoe tokony ho rava ary nafoloa ary dia efa niteny an'izany teny Ambotsirohatra vao nakalapy izy tamin'izany fotoana izany hoe horavana daholo reo afa tsy ny atao hoe assemblée moa ny teny navany manokana mba haka ny hevitra anao ary matoko politika ilo-madanao. So ihany fa ianao ihany no niteny teo fa saika ho lazaiko mantsy ilay izy fa zay mihitsy ilay lahatenin'ny filoha sy ilay mpiara-miasa aminy fony izy vao niankara teo Ambotsirohatra hoe ravaitsika daholo ny rafitra rehetra dia hanangana rafitra vaovao tsika. Raha izany zavatra resanao izany manko dia tena miditra ao anatin'ny tetezamita feno isika. Tena tetezamita feno ny fiantsoana izay zavatra izay. Saingy tsika moa izany ny safidy ianina teo amin'ny nivon'ny inona moa ity tao anatin'ny lalam-panorenana izany hoe tsy nivoaka ny lalam-panorenana Andriamatoa Filoha nanao ny fianianana dia sahira-tsaina izy ankehitriny satria hoe andaontsika tsy hivoaka ny ordre constitutionnel. Ny antony dia mba hitazomana ireo mpiara-miombonantoka sy ilay famatsim-bola maro isan-karazany. Fa sahako miteny namako mpanao gazety hoe na tsaratsika kokoa aza tamin'ny teny meny voalohany dia iny dia nizotra tamin'iny dia tsy niova tamin'iny. Zao manko izany lasa hita taratra hoe ity ny teneninao teto dia eto izy miova, ity ny lazainao eto dia eto izy miova ary mbola tsy miova nge hatreto hatramin'izay nanarahako ny vaovao rehetra sy ny any anaty tambajotra rehetra ny fitakiany ny mpitolona rehetrarehetra sy ny ataontsika hoe ny vahoaka maro anisa dia ny fandravana an'ireo rafitra ireo meko ohatra ianao. Miresaka ianao Cour des comptes, izy moa izany no raha ataontsika hoe andray inona moa ity fanapakevitra lehibe ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fotoana androny dia tsy maintsy mandalo ny chambre basse sy ny chambre haute izany dia ny Assemblée nationale sy ny Sénat teo anivon'ny Sénat. Ireo olona ireo angeny nandany an'izany tao azonao ireo chambre basse chambre haute ireo nandany an'izany tao izay mbola voatazona moa izy rehetrarehetra ao. Ohatra faharoa lasitsika fa tsy timombana fifidianana teo nisy alabato ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Ireo ary voaporofo ilay izy tsy normal zany ilay izy matoa ny ravaina. Ireo mpikambana eo anivon'ny CENI au commissaire izay nametra-pialana hitantsika tamin'ny herinandro teo ange no anisan'ny kirakira anisan'ny nanina moa ity nanome ny vokatra io nakany amin'ny tribunal administratif dia gaga ve tsika raha mitaky an'izany ny rehetra ankehitriny ao anatin'izany ilmada hoe miendrika kosa raha ho ravana any ireo satria izany ny vokatry le asan'le andram-panjakana izay nilazaintsika teo aty tena fa tsy ny Assemblée nationale tsy maintsy mandalo amin'ny Assemblée nationale izany fananganana téléphérique izany tsy maintsy mandalo amin'ny Assemblée nationale izany fananganana kanjam-bary izany izany train urbain izany izany resaka colisée izany ny maro samihafa dia ohatr'izay koa io fifidianana io misy ingeny ny vokatra vonjimaika navoakany teo anivon'ny CENI dia izay vao vokatra ofisialy no mivoaka dia inona ny mahadiso ny fitakiany ny mpitolona sy ny voaka malagasy raha vao ireo fampanao kolokolo ireo. La preuve izany androany iny zavatra ny tenenin'ny Cour des comptes ny reto daholo ny vola very tsy hita popoka sy ny tsy fantatra tsony nakaiza
zao ary tapahako kely le fanazavana satria zao tamin'izany kosa nge reto mpitolona ataoko hoe député reto mivitsy anisa raha farambetsaka izy 30 tao no natao hoe nanohatra raiky natsangatanana tsy maintsy reto mamparamaro anisa reto nandany azy amiko zany ny tiako atongavana aminao de zao nanana ny maronisa tokoa ny nirmara tamin'izany fotoana zany ary io moa fomba fanaona politika eto io moa zany de namafisy n'ilay député anankiray namana zay mihitsy zao izy de zay fitondrana mandeha ihany no irahako fa za tsy afaka hitagnina soavaly maty zany satria de namafisy ny moa le amin'ny teny soratra masina le izy manajary mpitondranareo eny fomba fiady iny fa aleo manana etika foana anatin'le izy tsotra be mivateniko aminao marina ny teneninao fa be no vitsy ny solombavamboaka zay ataoko hoe mpanohatra tamin'izany fotoana firaisakina izy tamin'ireny ngamba tsy diso ny firaisakina de teo nivon'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany de nirmara ankehitriny ary ao anatin'ny fitondrana fanovanatsika amin'izao fotoana zao zaho tsy tia fanavozana mihitsy fanovana tena tsy ndriky foana zay ho an'ily madà de fanovana fa tsy fanavozana raha ohatra ary ka miditra amin'izay de tena tiako indrindra raha nitazona ny teny nomeny ny président Michael satria ireo no nampatonga an'io chiffre eninao tamin'le cour des comptes maly io inona tsy andravanana io amaly any teninao amin'izay tonga de rava daholo tsy misy hoe président no mijanona fa rava membre ny zay efa nivaliden'ny ACC tokony ho rava aloha mpitantana rehetra teo anivon'ny seny tokony ho rava daholo koa reto amin'ny chambre basse rehetrarehetrareto chambre haute efa lany daty raha tsy chambre haute efa lany daty voalazanao ny chambre basse zany zao sisa no mijoro ho androm-panjakana feno ka mampatonga an'le hoe mbola tsy mivoaka n'lay ordre constitutionnel tsika andrima tofilo todika aminao manokana sy ireo mpanolotsaina avo ny fanovana tsy diso tompoko ianareo raha mandray an'izay fanapa-kevitra zay ampanetretena no ilazako eto fa sosikevitra nomeko fa zay ny efa nirerain'ny mpitolona hatramin'ny voalohany ary zay koa nefa teny noentinareo efatra 10 miralahy fony ianareo teny Ambohitriroatra tsy diso ianareo raha mandray an'izay fanapa-kevitra zay fa io moa zany fanapa-kevitra lalina io anjaran'ny zareo no mandinika sy manapaka an'izany fa raha nitondro rehetra raha ny fepetra rehetra de io manamafy io hoe reto rafitra reto tsisy mety marina nge ny fitakiny rehetra ao anatin'le izy ioko voapirofo zany zao fa nisy alabaty donc tokony ravana le seny voapirofo zany zao fa nisy vola tsy fantatra firy miliara tsy hita sy nakaiza nakany compteniza iza nandany an'izany iza nampandany an'izany nefa reo nivadika majorité ty amin'ny fanovana tsikan'izay inona ny antony tsy andraisana fanapa-kevitra Andriamatofilo so de efa manomana ny atao hoe candidature kosa ny filohan'ny fanavozana filoham-panjakana ankehitriny de mba mitady ny atao hoe adhésion izy mahery ekeny zany fa tsy mbola mino ny saiko androany mbola 5 volana angetrika ary mino sy matoky afa tena mifantoka tanteraka tany amin'ny aspiration populaire ny filohan'ny fanavozana tena mino sy matoky an'izany fa raha ty amin'ny hiditra fahenimbolana tsika de efa mieritreritra an'izany izy lasa loloatra sahako ny teny fa lasa loloatra fa miantso amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny andao aloha tena imasona ny fitakin'ny vahoaka malagasy rehetra sy izay nitakin'ny vahoaka malagasy rehetra hoe foanana na hena ny kolikoly ny monopolisation tonga de foanana radical mihitsy tsy mitsondra ny monopolisation zany ny resaka népotisme esorina ny resaka favoritisme esorina fa zay olona manana ny traikefa sy mendrika amin'ny toerana no apetraka mandeha any amin'ny fahitsinytsika fa ana ny olona ny jiro sy ny rano fa any ty lalana mampikaikaika RN2 RN7 RN4 RN tsaiko be ny 35 sy ny karazany RN13 ny RN6 andao vahana ny sosialy malagasy andao amorona asa andao jery création d'emploi faran'izay zokontsika monsieur le PRRM dia tonga ho azy zany resaka ahoana moa ny eritreretanay atao hoe mpanaraka ny raharam-pirenena fa anao création d'emploi zareo ny atao hoe misy orinasa ny ngeda be teo ty koa ary natao an'io antso-jay io amiko manokana sao de langazinareo politika fotsiny indray le izy zany tsy ao anaty fitondrana tsy ao anaty fitondrana fa ny zavatra azoko tenenina de tsotra be hoe matokosy aloha mbola tsy nikatona azadino fa ny resaka eny ny vahoaka malagasy hatramin'izay de mety misy etra tsy voalota ao ka zay zavatra zay zany no apetraka hoe sao de zay mbola tsy mampisokatra azy
fa mitsika eto manto vaovany resaka fifampiresana ara-politika ny olona anankiray hoe manohana raha izao no vahanao zay le hoe dil politika ka za zany ohatra tena te andeha any amin'ny fanovahantsika de tsotra be azo atao hoe mety azo jerevana ny séance am'le resaka hetra fa mety hoe mavesatra be satria tsy amin'ny fitondrana tsony ny filoha teo aloha azo jerevana zany azo ifampiresahana zany fa ny kosa hoe izay anohana anareo raha ohatra ka sokafanareo ty sy ny etsetraetsetra zany tena tsy fanovana zany amiko tena tsy fanovana zany ary tsy langage politique mahery moa tsy de mahay langage politique fa izay mantsy ny itiavan'ny olona na tsy itiavan'ny olona satria za mahitsy za tena mahitsy be ary tsy mijery arina tava fa raha ohatra kosa mizotra am'izay hoe manana finiavana zany ny tompon'le orinasa fandohan'le izy fa mety hoe mba misy fizarana maromaro izy azo eritreretana zany ary marina ny teninao fa nampiasa olona be dia be izy ny orinasa andraisanao zany fa mbola miantso azo atao tsara manokatra orinasa afakaba eto amintsika satria main d'œuvre eto amintsika mpanao gazety tena betsaka mba tsy tenenako hoe io rafitra mpitehana trano makasika ny fianaran'io zany nampatonga an'le izy potika ka lasa mirona makany amin'ny asa fivelomatena zay ataontsika hoe informel daholo ny rehetra manao gargote kely etsy manao coiffure kely etsy manao soudure etsy ny etsetretsetra zay zavatra zany afaka nikadrena de miditra any amin'ny sehatra professionnel fa ny tiako atongavana am'izay de zao hoe be loatra ny sekel ny ratra napetraka ny nanomboka teo amin'ilay 2009 nakaty ka victime zany io tsy maintsy hozakain'ny fitondrana am'izao zany no manarina an'io eritreretinao zany asa very tany amin'ny 2009 zany ane ka tena manetsinetsiny maro de zay ny antsoko ampitonga kehitriny hoe efa misy fifampiresana zay tena bravo be ho an'ireny olobe eto amin'ny inona moa sy ty eto amin'izao tontolo zao reny mba tsy resaka fa tsy Andriamatoa Vladimir Poutine na fa tsy resaka Emmanuel Macron mifandrina koa de mbola eona amin'ny filoha chinois ianao Andriamatoa filoha mifandrika koa de mbola eona amin'ny Donald Trump ianao Andriamatoa filoha fa ilay tombotsoa atsika no katsao ao anatin'le izy katsao ao anatin'le izy itsika inge afaka mifanaraka amin'ireo manana arena ambanin'ny tany be dia be tsika eto manana arena ambonin'ny tany be dia be tsika manantsika ao anaty ranomasina afaka ifampidiniana am'zareo zany atao inona moa ty 50-50 afaka ifampidiniana zany ka tonga amin'le teneniko anao hoe io zany ny akaiky indrindra sy tsotra indrindra amiko ny resaka habillement ny akanjo ataontsika hoe andeha mba ataontsika hoe 10,000 na 10,000 ny vokatra ondratsika nge ka makany Sydney makany États-Unis makany Europe ko maninona io raha mpitomboana ny industrie anankiray nge fahalalako azy mamako mpanao gazety ka mampiasa olona hatrany amin'ny arivo de ny fahafantarako azy io resaka afakabo io koa zany tsy de tena mila diplôma be de mila mari-pahaizana be fa fifehezana machine industrielle io ka za miantso Andriamatoa filoha be da be ny malagasy mahafehana io andao io ny jerena andao io ny sokafana mba hampiena an'le taux de chômage eto de mba hampiakatra koa ny vola miditra ao an-tsirairay ny tsirairay manko ny isambatan'olona rehefa miditra ao anatin'le cadre professionnel zany ao anatin'ny sehatry ny asa de miena ambany de ambany zany ny taux de chômage de mba miodina le économie atsika ka io no hitako hoe tsotra saingana indrindra raha ohatra mba tsy resaka orinasa manodina an'izao na manodina fa ity resaka akanjo na resaka habillement ty aloha hitako hoe manana talenta amin'io ny voaka malagasy de tokony mijeren'eo akaiky de akaiky zany raha ohatra ka création d'emploi no anaingana n'ilay économie indray Andriamatoa filoha de io ny vahaolana tsotra sy akaiky indrindra ary aingana indrindra no manantanteraka azy mamariparana fandarantsika Mahery Miller ny fanontaniako manaraka de hoe maninona no tsy sainy fanjakana malagasy no mikitika teratany vahiny indrindra fankarana politika ndresaka eo natao hoe nandraisana fepetra ny Mamoravatomanga tsy maninona tonono zany nandraisana fepetra ny Tiko hoe tsy nalohetra tsy maninona zany fa kosa tena anjely vea ireo teratany vahiny ireo fanontaniana mafana be politika manko le resantsika eto tena fanontaniana mafana be ny apetraka ao azadino aloha tamin'ny tsy maninona ratsika référence foana ny etsika 2010 nakaty tamin'ireny fotoan'ireny nisy mpandrara vahiny zay tenenina teo hoe ny teratany karana mizaka ny zotenena frantsay ny akamaroan'ireo de teo ankilany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay nanana ny orinasa lehibe nampiasa olona maro teo zany nisy ny resaka concurrence namako mpanao gazety resaka concurrence le izy
fa ny amaliko azy angamba de tsotra be. Za zany miantso ny mpitondra rehefa miteny hoe mpitondra ao anatin'ny filohan'ny fanovana, ao anatin'ny premier ministre, ao anatin'ny ministre rehetra zay lehiben'ny département voakasika na ny commerce na ny transport na ny agriculture zay mety ho voakasika io raha ohatra kosa lay teratany vahiny anankiray mampiasa vola eto amintsika no hoe tsy manaraka ny lalàna sy ny fipetra zay apetrakintsika araka n'ilay teneninao teo hoe tsy mandoa etra zany kosa aloha amiko atsona goavany zany raha ohatra ka tsy andraisantsika fipetra, atsona goavany zany raha tsy atiarantsika ny lalàna fa maninona ny mpandraraha malagasy anankiray no hoe tsy nandoetra dia hiarany lalàna hiarany sazy. Zay zany ny teboka anankiray voalohany. Teboka anankiray faharoa de zao azadino mpijery antsika fa reo teratany karanareo ne zay mampiasa vola eto Madagasikara zay ny sasany moa zany efa manambady gasy mihitsy, sasany efa manana nationalité maromaro ao anatin'izany ny malagasy, azadino fa mampiasa teratany malagasy maro koa izy ireo, tena mampiasa teratany malagasy ary isany ao anatiny hoy aho fa tsy zareo rery mampiodina ny ekonomia antsika ato anatiny ireo. Tiako moa zany le tena hoe nanafoana matateraka hatrany amin'ny fakany resaka monopolisation ary tena tiako le fanapa-kevitra hoe andeha ary io efa misokatra fa foana zany resaka monopole de misokatra io ny fifananana ara-barotra rehetrarehetra de mianto zany ho anteratany malagasy na teratany vahiny zay vonona ifaninana ohatra amin'ny sehatra ny resaka télécommunication, amin'ny resaka solika, amin'ny resaka PPN dia misokatra zany mba hisidin'izay fifananana zay dia mitombo ny vola miditra ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana, mitombo ny asa fironon'izay ho an'ny voaka malagasy ary miena ny kohan'ireo na ny vidin'ireo zavatra. Io moa fa nirarahintsika tamin'ny fotoana androny hoe lafo be ny saran'ny internet io zany isan'ny tratran'izy io amin'izao fotoana zao victime tsika manakasy io zao nakaty aminao ateo zao de nanao plaina solika fa androany zany vao tena naheno an'ilay fofona ohatry ny hafahafa tsy fantatra hoe inona solika io ny resaka solika io resaka essence io satria hoe andeha mantsy zany ny fisokafana dia tsy maintsy mitadiny mora zany reo mpandarara-tsolika reo avany mba ho zaraina amin'ny prix le takatry ny olona satria rehefa mitombo zany ny mpifaninana ao anatin'izy de vao may io milatsaka ambany ka le filatsahany ambany tompoko tsy midika hoe ny kalitao ratsy nomenareo voaka malagasy hoe ny kalitao ratsy rehetra ty nomenareo voaka malagasy. Anisan'ny mahasarotiny an'ny filoha nasionalin'ny Ilimada zay zavatra zay hoe eny tompoko ao anatin'ny fanovantsika fa tsy mba miendrika hisitraka ny kalitaona internet tsara amin'ny sara mora avy ny voaka malagasy, tsy mba miendrika hisitraka ny carburant na ny gasoil na ny essence mora amin'le kalitao tsara ve tompoko voaka malagasy. Na ity resaka mialatsiny amin'ny fona amin'ity resaka ty, na ity resaka fripery ve re tompoko ekena fa tena sahirantsika ekena fa ambany de ambany ny fahefana ny voaka malagasy fa tsy mba azo atao ve tompoko manafona an'io zavatra io ekena fa be de be zao nefa tafaroboka mampiasa vola misehatra anatin'le izy fa mifameno amin'le zavatra teneniko anao teo hoe raha misy ny orinasa afakaba anankiray fotsiny mampiasa olona 10 na 20 nataontsika orinasa afakaba tsika hatrany amin'ny 5 na 10 za miteny aminao fa tsy mila an'izany friperie zany tsontsika atosika ve zany le orinasa atosika mena sehatra zany hoe sokafana mihitsy lay fandarana, sokafana mihitsy lay fampiasam-bola eto Madagasikara zany hoe io mantsy misy inona moa ity misy norma de misy zavatra takiany zareo maro samihafa ny herinaratra ny lalana ny resaka sécurité ny resaka stabilité zany hoe ny environnement ny akaben'ny fampiasam-bola mihitsy ka zay nge raha milamina nge zavatra zay de za miteny aminao hoe tonga eto daholo ny mpampiasa vola rehetra de rehefa tonga amin'izay teneniko zay ohatra ty amin'ny resaka habillement de miteny aminao hoe afaka mamoaka didy amin'izay ny fitondram-panjakana fa tsy miditsy eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara tsony zany resaka friperie zany. Le zavatra nge tsy fantatra tsony namakmpanao gazety na avy amin'ny alalan'ireny satria ireny misy produit satria mbola hoentiny anaty conteneur amin'ny ritra ny firy volana maro reny vao tonga aty zaraina any amin'ny faritra sy ny distrika sy ny commune maro samihafa tsy fantatra tsony na ireny produit atao amin'ireny no misy aretina na mitondra ny aretina, tsy fantatra tsony na ireny no miteraka nyty rivotra maro samihafa ka lasa tonga daholo ty aretina mbola tsy fahitanao hatramin'izay ty
ka mampatonga na miantso zany mantsy mety hoe somary lavitrezaka zany zavatra zany fa azo tanterahany tsara zany raha manana finiavana mpitondra fanjakana ankehitriny. Sika efa manana orinasa ngeda tsy mampanina mitondra hoe misy cotonangy ao fa tena atao hoe ngeda amina resaka ny cotonangy mpamokatra ravin-damba mpamokatra ravin-damba ny cotonangy fa ilay orinasa tena mpanao an'ilay akanjo tony anaovantsika tony azo atao tsara re tompoko ny mamokatra an'izany eto Madagasikara. Azo atao tsara ny mamokatra ny menaka eto Madagasikara. Azo atao tsara mamokatra savony eto Madagasikara. Zany hoe io filatsika andavanandro ny antsointsika hoe PPN io produit de première nécessité io dia azotsika atao tsara. Na mbola resaka solika arinao manana ny Bemilanga, manana ny Tsimorotsika, manana an'io solika mavesatra io tsika, azotsika atao tsara mamokatra an'io solika. Telo fakany rehefa avy eo anaovantsika bikini, anaovantsika goudron. Raha resaka lalana zany za efa ela no teny ity. Raha mbola isaky ny renina misy gisement na granita na RN2 na RN7 na RN4 na RN1 zay alehanao rehetrarehetra manana vatotsika, manantsika main d'œuvre, manantsika raha io faikana ao Tsimororo io mivadika bitume mivadika goudron ampiasa. Inona re tompoko mampatonga ny lalantsika ohatran'izao? Tsy misy finiavana ve? Sa resaka kajy politika sa inona? Sa efa tsiny amin'ireo mpamatsy vola mahazatra mihitsy hoe nareo dia tsy maintsy tazomina izao fa za ihany no mibaiko anareo dia za ihany manome financement anareo rehefa mila an'izao zay, rehefa mila an'izao ianareo. Fa zany zavatra zany teneniko anao Andriamatoa Filoha fa raha manana finiavana tena feno tsy ankitsi-po dia mitovy amin'ny Ibrahim Traoré anao, président Mikaël Randrinirina. Za miteny aminao fa tsy hoe raha dia mba mirapiratra ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao aminy. Fanontaniako hevitra moa zany na alaiko aminao nisy resaka be tamin'ny faraparan'herinandro teo IST tsy IST aloka mba resahana kely satria mpana politika ianao ny any fanontaniako dia hoe nisy deal ve tany ambadimbadika tany raha fijerinao azy mpamakafaka zany amin'ny fakafaka moa nataontsika. Fakafaka nataontsika dia miainga amin'ireo source d'information maro samihafa ny ao anaty vilany tsy hitako. Fa ny hita aloha zany mazava ho azy moa zany fa ny hariva ange vao misy vaovao amin'ny fahitalavitra fa mijery vaovao ianao, fa ny maraina ilay izy dia efa mivoaka amin'ny tambazotra serasera. Dia rehefa mivoaka amin'ny tambazotra serasera ilay izy dia hitanao hoe ireto didina voaka ny ministère ny intérieur tsy ndreko tsara le en tête dia nisy olona 13 voasoratra ao fa tsy mahazo mivoaka ny territoire malagasy. Dia tena moa mampanao politika dia tsy maintsy mba mijery dia liana hoe izavy tokoa moa zany reto. Dia teo moa nisy teratany vahiny maromaro, misy malagasy maromaro ihany koa. Tsy nisy raha ny fitadidiako, tsy nisy ataoko hoe 12 minitra na 20 minitra nahitako an'ilay communiqué voalohany hoe reto ny tsy mahazo mivoaka ny territoire malagasy dia nivoaka indray en tête faharoa ministère de justice tamin'ny alalan'ilay procureur général dia hoe nilevena zany hoe nesorina zany ny ST an'ireto olona reto dia olona roa sisa no mijanona nahazo ny ST. Iny moa nanaovako sangisangy zaritena teo amin'ny rindriko le hoe 13-11 égale 5-8. Le 5-8 moa zany voalaza teo ny anaran'le arina fahadimy sy na arina fahavalo. Dia manontany tena izay ange no mampatonga antsika le hoe mampihena ny fatokisany vahoaka malagasy amintsika mpitondry. Aza adiny fa mbola enim-bola antsika ny teto dia tokony ho tazomina foana ny hafanampon'ny mpitondra amin'izay hoe makany amin'ny fanovana izay. Fa io moa zany raha anatiny izay manontany tena mihitsy eto hoe fomba fiady politika ve? Communication ve? Sa pression ve mba hoe hiverenana amin'ny toerana sa tena misy kajikajy maro samihafa le izy. Dia manontany tena hoe inona ary ty zavatra mitranga ity? Aza adino fifanindranana département ministériel anankiroa le izy dia ministère de l'intérieur izay namoaka ny IST sy ministère de justice izay nanafoana an'le IST. Tena mampanontany tena zany mampanontany tena zany hoe misy ve ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina ao anatin'le mpitondra fanjakana ao anatin'izany. Dia aza adino teo anatin'ilay izy fa gouvernement efa niravany nisy an'iny zavatra iny anjarantsika vahoaka malagasy sy ny mpamakafaka politika zany mandinika fa amiko dia tsotra dia tiako azy hoe tsy mahatsara ny mahazitsika mpitondra fanjakana
iny zavatra iny na tiatsika na tsy tiatsika, tsy miresaka zay antony mety hoe sy nisy ambaratonga n'olona tao anatin'ny IST tsy miresaka zay antony iny fa ny anahy fotsiny de zao hoe tsy mahatsara endrika atsika iny. Fa raha ohatra ka tsy tokony niraisina na tsy tokony nasiana an'iny mba tsy hisiana polemika dia tsy nasiana an'iny aloha. Fa efa uniforme niraisinao ny décision dia tokony mba niatra aloha iny zany mandapatonga ny any amin'ny hoe fanapa-kevitra vaovao indray na farafaratsiny fijoroan'ny gouvernemanta zay vao nisy fanapa-kevitra nanohatra an'iny. Satria ny antony dia zao, ao anatin'ny faravan'ny gouvernemanta ho iaho nivoaka ny IST. Dia ao anatin'ny faravan'ny gouvernemanta tsy misy andro akory ny fa minitra vitsy taorina an'iny dia nifoanana ny IST ka tsy mahatsara endrika ny fitondram-panjakana iny. Fa tia kosa aloha ny any mba zavatra tiako tsindriana sy amafisiko. PDB zany ny document administratif tena stratezika be ohatrin'io mivoaka amin'ity tambazotra serasera ity. Izay mariako manokana fa rehefa rava ny gouvernemanta dia ny secrétaire général no misahana andrara anatiny sy mampandeha n'ilay département ministériel anankiray. Ka ny tiako tenena zany dia saripady re tompoko ty resaka document mivoaka eny amin'ny tambazotra serasera ity. Tokony mba jerenareo mpitondra fanjakana na premier ministre na ministre sy voatendry eo ity famoahana document secret any amin'ny tambazotra serasera ity. Tokony nandraisanareo fanapa-kevitra entitra sy mesura entitra io fa nisany mahabaranahana faneho-kevitra, anisany mampisalasala ny vahoaka malagasy, anisany mampiena ny fatokisany vahoaka malagasy amintsika mpitondra le izy. Ka miantso anareo zany mba hitandrina fa saripady reny zavatra reny. Zany miantso zany moa zany dia efa nataoko ombeny foana hoe io zao ohatra hoe mivoaka fangatahana 13e mois, mivoaka ny IST, mivoaka ny document maro samihafa dia ozy hoe tsy mba azo natao mihitsy ve no mitandrina na mampatsiahy ny lalàna isaky ny ministera anankiray hoe tandremo fa saripady ny resaka administration, saripady ny document administratif ohatr'izao no dia tafavoaka any amin'ny tambazotra serasera izy. Antso fotsiny nataoko namana mpanao gazety fa mamaranako an'ilay izy dia zao hoe tsy mahatsara endrika ny zavatra toy ireny aloha mba tsy hiverimberina intsony. Eny ary omena fotoana fohy lavalava kely ianao ampitinana izay resaka andresantsika teto satria mamarana fotoantsika. Tiam-pamaranana dia tsy ho haiko ny tsy hisaotra ny ato amin'ny basy vava izay mandeha amina zotra mpifandraisana maro moa zany ity adefitra dia nataontsika maralahy ity dia mankasitraka mankatelina ho anareo izay jery. Raha misy ny zavatra teneniko teto ka ny ohatra na tsy ampy dia aza ny tenako tompoko no ariana fa ny hevitro no ario. Ny ilmada antoko politika azy dia manana fomba fijery politika hatramin'izay ary manana position. PDB mantsy ny averiko tem-pamaranana hoe maro ianareo no manontany ianao zany zao aiza mamono makaiza maninona dia nazava ny fanazavako teo hatrany amin'ny voalohany fa ny ilmada tompoko dia pro fanivana. Ny dikan'izany pro fanivana zany tsy hoe pro an'izay mpitondra eo fa nizaka mitondra ny Madagasikara any amin'ny fanivana tena izy dia eo an-damosiny foana izahay. Eo an-damosiny foana izahay. Zay tsy midika fa omeo ministera ray izay napetraka ato izay napetraka roa izay fa manaraka ny rindran-damina sy ny zotra politika rehetrarehetra ny antoko ilmada tompoko. Ary ny ilmada dia antoko miaina. Antoko miaina fa tsy hoe rehefa misy ny zavatra mafanafana eto Madagasikara dia mipotra indray dia manao fanambarana eto sy eroa, tsy izay ny atao hoe antoko. Ary mezaka izay zany amin'izao tsika miresaka izao no manaparitaka ny antoko any amin'ny faritra satria araka ny ambarako teo mbola somary antoko zandriny izay nefa mandray anjara feno anatin'ny raharaham-pirenena dia mezaka manenika an'ireo faritra tsy moramora izahay. Ny afatra farany mba hopetrako amin'ny filohan'ny fanavaozana ho anareo mpanolontsaina avy efatra amin'ny rahalahy, ho anao Andriamatoa premier ministre, ny zavatra angatahany vahoaka malagasy nge dia tsotra. Milamina ny sosialiny, rehefa milamina ny sosialiny dia milamina mazava ho azy ny resaka sécurité na ny fandriampahalemana. Rehefa milamina ny fandriampahalemana dia mizotra makany amin'ny fampandrosoana tsikelikely amin'izay isika mianakavy. Efa nambarako tany anatin'ny adefitra tany aloha tany ny resaka lalana, ny resaka solika sy ny resaka création d'emploi. Sosikevitra ihany ny avy aty amiko ho anareo izay nitononoko anarana teo fa ianareo no tompon'ny fanapa-kevitra. Vonona foana
ny antoko ilmada zay soloko tena maforo nasionala ny fampidinika ny fampizara ny fampienina misy koa ary torohevitra sy mitoromarika avy any aminareo avonina foana izahay fa dia mankahery maleova mahalasana tokoa amin'izao adidy andraikitra goavana izay napetraka ny voaka 30 tapitrisa aminareo izao. Masina ny tanindrazana. Isaorana ianareo mpanaraka tanaty tokantrano